Manoloana indrindra ny tsy fandriam-pahalemana ny tranga sesisesy ato amin'ny distrika Marolambo dia mivoaka tamin'ny fahanginana ny solom-bavam-bahoaka voafiditra ato amin'ity distrika ity Andriamatoa Andrenasolo Augustin. Ya ny sabotsy alina sabotsy 28 mars alina teo zany dia nisina trangana famonoan'olona amin'ny fomba Mahatsiravina tany amin'ny fokotanina Mbataria commune rurale Ambonilanja ato anatin'ny distrika ny Marolambo. Vehivavy anankiray mpampianatra ny sotro ronono atao hoe mipetra-drery nefa tsy dia tena mipetra-drery koa no niaran'izay famonoana amin'ny fomba Mahatsiravina zay. Eo anatrehan'izay dia miantso ny fitondram-panjakana moa zany mba hijery akaiky ny trangana tsy fandriam-pahalemana ohatran'izao. Midadasika be ilay distrikany Marolambo nefa gendarmeria irery ihany no miandraikitra ny fandriam-pahalemana any. Io koa nefa dia brigady anankiray izay ahitana olona tsy dia tena betsaka, tsy mihoatra ny 20 akory mba tsy hanonana an'ilay sifra tena izy. Nisy ihany miaramila nampandritany fa voalasa herinandro ny miaramila dia ireny ny zavatra nitranga. Antenaina zany fa andray ny andraiky ny tompony andraikitra amin'ny famerenana indray ireo miaramila mandalo, mampianatra sy manabe ary mitsinjo hatrany ny fandriam-pahalemana manakaiky vahoaka. Antenaina koa fa tokony hanokatra poste mobile, brigade mobile farafaratsiny anakiroa na telo amin'ilay distrika ialana an'ilay déplacement lavitra be dia efa madio foana ilay trangan-javatra zay vao tonga ny mpitandro filaminana. Maromaro ny tranga tsy dia milamina, ohatra ao anatin'ny commune ny Betampona tato anatin'ny volana vitsivitsy indimy sahadiny na ahitana trangana vakifasana. Commune Betampona ihany misy ihany koa ny olona nitafiana izay anadahany io ramatoa maty voaingana io, infirmier retraity tafiandry zalahy mifanelanelana 3 herinandro ireo zavatra anankiroa ireo. Trangan-javatra maro misy mpitondra moto amin'ireo mpanangona volamena madinika sakanany zalandalana ny hôpitaly mihitsy. Ireo trangan-javatra maro dia maro ireo no iantsoana fa tsy milamina tokoa anatin'ny distrikany Marolambo ary mampanahy raha mitohy sy mihitatra. Ho anahy manokana moa satria efa hita fa miamahazo vahana indray le izy dia manetsika ny olona ifotony, vonron'olona ifotony ka vao maheno zavatra dia efa misy karazana fihetsika mirindra atsanganay amin'izao ahafahana manenjika farak'izay malaky ary antenaina fa tsy ela dia tratra. Izay nanao ratsy rehetra tao anatin'ny distrikany tato anatin'ny taona maromaro zay tratra foana. Ny trangan-javatra tsy voasoroka fa kosa ireo izay navanona ny loza matetika tratranay foana dia tohizana iny hetsika iny zany ary ho amafisina ny hetsika fiarovana. Raha hetsika famongorana moa zany dia na ianao miaro na ianao misoroko zay ihany dia ho amafisina indray atoato ny fisorohana ary isan'ny fisorohana mandritra ny fampiakarana tanàna zao satria manana fampiakarana tanàna ao anatin'ny ray volana ny lehibe distrika mampilaza amin'ny fokotany rehetra hiakatra tanàna ny olona sady manao ny asa fampandrosoana atao amin'ny fokotany no anentananay avy aty amin'ny solombavam-bahoaka sy ny assistant ny fomba fiarovana izay no mbola iantsona miaramila satria ny miaramila ny andraikitra an'izay teo dia amin'izao zany izahay indray ny andraikitra azy ambara-patongavany le miaramila. Ararotina fa zareo monsieur le député mba hanontany kely kaikaiky ny olona amin'ny faratsininanana mahany azo any Marolambo iny.